indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe tadanareo foana iny, tadanareo foana iny. Ary misy aksa amin'izay ianao raha volany tandehanako fa tsy nitako reto fa voamana daholo. Fa dia tena handeha mihitsy ve ianao Randribe a? Efa hoe andeha aho a, tsy afa mazava aminao ve niteniko teo e? Mbola mila fanazavana be nga zany. Dia ahoana tsy zanantsika Randribe a? Kireo izy ireo ko atao ahoany? Atao ahoana amin'ny ahoana? Dia tsy mamanana fombotsetra mihitsy ve ianao? Zanakao ane ireo e? Tsy raharahako zany, efa tapaka ny hevitro, andeha. Ekeko fa mety tsy tia atsony ianao Randria, fahafona hatramin'ny ankizy. Fahafoko amin'ny ahoany? Zany tiany zareo e, fa tsy miara-mipetraka fotsiny. Dia sahanao ve Randria, aza manao an'io moa e? Aza mifampitazitazona kely ra volanta, tongotra mbian-dakany a, tsy ho voatananao tsony. Andray kosa Randribe a, ataoko ahoana ny enatr'olona hoe loza mivatoko. Aza manao an'io moa hoe mijanona Randria, jereo re tsy zanantsika. Eo ianao fa lasa e. Ainao fa ny fiainana efa mesarotra, amin'ny fomba honana melomako an'ireo e, sady zara teo tsy miasa. So dia mitetitety ny andrazona eo ianao a, fitaoriry eo ianao. Zavatra tsy marina akory ve dia ampianapahanao hevitra ohatr'izany e? Tsy haiko izany na marina na tsy marina fa vehivavy mampiahiahy ianao e, raha tsy fitondran-tena. Aiza nefa mipirofo amin'izany e? Tsy miandry an'izay pirofo aho raha vola, ampy andraisaka fanapahan-kevitra ny zavatra rehetra. Ela be fa velomy e, velominareo. Dada, fa andeha hoaiza dada? Tsisy idiran'ny laly tiroliva izay andehanako any aho. Dia lozan'ny dada ve zay? Misaka sa ho ahilahy andehanako. Zay fa endry tsara, elona zany. Andray kosa dada, dia raha malahelo an'i dada zany zay dia ahoana? Aza malahelo ilan'ny dada zany e, elona zany. Dia tsy manana dada tsony ve zany zay fa tsito dada? Aza mandeha moa dada. Aza be koretaka ary liva, efa fito taona ialahy zao, efa ankizy lehibe zany. Dia ahoana zany zara vonoan'ny ankizy? Tsisy mamono an'lahy zany leseo a. Zay fa velomy lahy. Mangina le tsia. Mangina re liva. Tena velaneny andeha tokoa ve i dada? Mangina. Andao fa mitomany rereo koa zay rova kely. Ary fa fao masonao iny ok zay liva. Ary mangina amin'izay e. Faltaona taty aoriana. Liva, fa ataonao iny e? Teako antiriny iny fa atsiarovako any dada foana. Avelao iny sary iny re liva. Indrerany mba sary ananatsika e? Aleo simbandy amin'izay tsika tsy manana tsony e. Tsy te ahita ny salova-tavan'ny dada tsony ary n'iny ka aizako valitaona ve zay izy zany tsy hita mihitsy izay nalehany. Aza manao foletika ohatr'izany re ianao liva. Dadanao foana iny ary apetrao iny fa zapotehana.
Zay pitehako an'ity jerena anaovako azy. Ineneny Anjeliva, dia tena nrovitinao mihitsy ilay sary a. Aleo rovitrany aleoko tsy misy izay sy ny kamboto mitovy. Aleoko mihitsy rangano mamono eritreritra kely a. Tsy lasa mihitsy ny fiainany. Raha andrivadiko iny tsitry izay tany nalehany. Iliva sy lova kely ato efa ila tsy hianatra intsony. Ny fianakaviana izay mba ilana fanampiana tsisy manome. Aleoko mihitsy misotro toaka hamonoana izany problème izany. Tena mety mihitsy izany ampiana sigara kely. Okay, masaka izany. Mihoatra ihany aho atao mama Ravelo renindrandry be. Nefa alohalika ny rambarika tsy manapidiny ahy. Aleo ato ahy sao dia mba misy azo anapiny anay telo mianaka. Ody fa iza kosa mantontono? Ody rery mama Ravelo a. Ravolanta aninona ty? Manahoana rery mama? Manahoana? Somba afaka manampy ary ianao e. Inona re ny azoko anampinanao reo Ravola? Efa miverina karandry? Mba mianatra ianao ry mama. Izy se randry miverina eo e. Izay indrindra zao na tongavako aty aminao aty. Sao dia mba afaka mandray an'izy tay ianao e. Tray. Zaho ny arety tsy miasy. Ka inona ny amelomako azy eo? Ka tena tsy vitako intsony ny fianaran'ny zareo ry mama e. Hevitra hafa jerena fa manahirana be izany ka. Eo moa rery mama. Dia tsy hianatra ve ny ankizy e? Ka za ange efa miteny anao fa tsy miasako, inona ny ataoko eo e? Ny zanak'areo ty mialangalana tsy mba mandray adidy. Zao ny azoko anampinanao a. Ty ny numéro an'ny telefonina Ndrandry dia atsoy. Atsoa? Eny arery mama. Misaotra anao ihany na dia izany azy e. Aleo fa hiezaka hiantso azy ihany a. Izay fa velomy ianao ry mama Ravelo am. Velomy e. Mampalahelo dia ankizy. Aiza ny azakako zaza roa efa ngeza be ireny. Fiainany ty efa mesarotra. Za tsy miasaka. Tsy hitako izay amelomako azy. Randry be koa moa ty dia revoany tsy mijery an'izay vady aman-janany mihitsy fa dia any. Iorina nefa efa misy mandray a. Allo e? Allo? Allo? Randry? Allo, izy io? Allo Randry? Vola ianta ihany re ty a. Ahoana ny ianao e? Dia tena adinonao mihitsy mantsy izay a. Mba jereo re fianarany ankizy Randry a. Za zo mbola sahirana be fa za mifanelingilina kely azafady a. Andray kosa Randry a. Andray ahoana e? Ary aza mifampiantsoantson fa manahirana Atsay, ary toa tapahany. Allo? Aleo ho tapaka ankorony eny a. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra tsy. Dia tsy mba hita mihitsy izany ny fahoritsika. Randry be a. Mangina ary ny eny a. Tsy tiako tsony ianao hanonona izany anaran'izany ato an-trano ato.
dadanao foana ny iny anake. Na inona taona iny dia dadanao foana iny. Ka izy ary efa tsy marahantsika tsonoko. Ary aleoloha izaho hivoaka kely mihitsy ka. Neny a, fa andeha ho aiza neny? Ka rivotra kely eto fotsiny ahy e. Izay fa jerijereo ilova kely. Raha volanta ary toa mbola mitombo sotro toaka ihany moa ianao ty. Ka tsy hitako tsony irery dadatoninoa. Mijaly loatra izay e. Tsy hitako tsony izay azo atao. Dia aleoko misotro toaka mba manadinidiny kely ny olako e. Tsy mety izao ataonao izao raha volanta. Sady izay vehivavy anie ianao dia mifarilava ohatr'izao ve? Ka mafy ny fiainana e. Mivavaka izao no tena mety aminao e. Atoloran'Andriamanitra ny fiainana manomboka izao. Dia mahereza raha vola. Tsy ny zava-mahadomelina mihitsy ny vahaolana e. Io ny atao hoe olana ampiana olana. Tsy mandaitra aminay izany e. Raha mba nijery anay ihany izany Andriamanitra izany tsy ohatr'izao ny fiainanay. Teo foana anie Kristy hatrizay raha volanta fa ianao tsy nahita azy e. Jiry dadatoninoa. Tena mafaitra loatra ny kapoaka hoentinay. Tena tsy mety mihitsy izao. Andao miala teto. Dia andao makany an-trano. Antsika miresaka tsara. Andao ary. Andriamanitra, mba ataovy mifanena aminao mihitsy izy iny Jesosy Kristy. Aza very varilava ohatr'izao e. Aza melana raha tsy efa tena manolo tena ho anao tokoa. Taona maro taty aoriana. Mba ohatrany ahoana ary sandadantsika izany ilay varany araka tamintsika teto foana e. Sady izay izaho mbola tsy nahita azy mihitsy. Fa tsy tadidinao ve ny saron-drolova? Ka sariny efa ela be iny sady amin'izay efa tsy hitako tsonoko. Aza miasa saina amin'izany ka. Efa nipotipotehako ohatrany tsy nisy iny sary iny. Raha tsisy ilana azy. Tadapitsoaka didy. Olona tsisy fotony. Mpialangalana sady tsy mba tompona andraikitra mihitsy. Eritrereto hoe za ty efa 5 taona. Ianao 2 nefa aiza izy izao? Nisy fotoana ianao efa mba nahita azy teto? Tena makarary fo mihitsy izao nataony dadantsika izao ry liva. Aza atao mifanena amiko indrangah iny fa ataoko maivana ohatran'ny volomborona. Raha za koa ary aloha ny alahelo tena mavesatra mihitsy. Tsy fantatry na nahoana na nahoana. Mavesatra ny alahelo sy ny atezery anay e. No mahonena nefa dia betsaka ny ray mpianakaviana toa azy. Tsy mba tsapa mihitsy izao alahelon-janaka izao a. Tena mafy amintsika anie izao ry love. Jere, efa antsotso foantsika vao navita fianarana ry liva. Neny amin'izany mipopopopy efa antitra ery. Nefa le dadantsika izay any tsy fantatra izay ataony. Mamono eritreritra fotsiny. Mampalahelo fa marobe ny tokantranon'ny malagasy miserra zavatra toy izao. Sarotra e, tena sarotra. Aty ihany ve raha vola? Mahandroso reto dadatonao a. Ianao koa ty dia mihafahafa. Ndry dia tena antitra tsy vidiny mihitsy raha vola. Jery any ety izy mahi dia mahi. No volony tapitra fotsy. So ihany aza fa nanaiky hivavaka ihany izy. Fa ino ty malaza sainanao fotsiny eto ry dadatonao a. Mandrosoa dia mipetrapetra avy mba miara-mamaky baiboly eto sika. Fa ala mijery anao tsy mivarilava amin'ny fiainana fa mba mivavaka amin'izay. Efa lasa ny zavatra taloha rery dadatonao a. Ampy izay ny fahanterana azy ty efa manankako mbola hidaladala ihany ve? Afa ihany le fiainana manana an'Andriamanitra raha vola anty e. Izany aneo ary dadatonao e. Tsy misy mahatsara antsika fa tsy eo akaikin'Andriamanitra ihany. Na iodika vianao na iodika vanana
eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara antsika. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izay indrindra ne atao fifaliana ho anao ny fananana ho an'ny liva sy lofa. Endrera dadatoa, marina ny ianao izy menadary mba fifaliako sisa izay hatafita azy ny tanjoko izao. Efa olon-dehibe manana ny maha izy azy ry zareo Ankiny eo am-pelantanan'Andriamanitra mandrakariva. Onoa, mety misy eo amin'ny 4 eo zao ny fianakavianareo ry lova. Tsy dia be loatra aloha mety eo amin'ny 10 eo angambe. Ay, mety tsara zany ka. Izay koa mantsy somary maromaro izay ihany. Izany hoe raha totaly dia 10 ambizato eo zany no lasaintsika. Fa maninona aloha nareo ny somary vitsivitsy toy izany Ka fianakaviana avy any amin'ny Drineny angeo ireo ry kolo ny avy any amin'ny dada moa efa tsy hitany tenena raha teo. Dada za moa eny tsy hitako. Eny tokoa. Tsy maninona fa vao maika mety tsara amin'ny vinavinam-pandaniana antsika izany tsy atao manahirana akory. Ndry lehibe andreto ilay zanako sady efa tonga taona nambady. Engany mba ho tanteraka soamantsarany amin'izy roa reto. Tsy ererety izy mifankaty fatratra ery. Dia mba hoaina ane mifetra misaotra anao Andriamanitra fa ny tanam-pitiavanao foana no momba nay menakafo kely. Raha tsy teo mantsy ianao tsy toy izao ny fiainanay. Fa ahoana hoe somary misy fanontaniana manitikitika kely aty. Iza zany ny tantananao amin'ny fotoana io ry lova? Oe, fa inona mampitomany anao ry lova? Azafady raha nandratra anao fanontaniako. Raha mba teo mantsy tata dia mba izy no tantanay saingy zaza tsy tia ahitany salovantavany. Vao tonga ato an-tsaiko ny raha tsy nataony taminay indresy ry fiainana. Tsy fotoanan'ny alahelo intsony izao fanomana fifaliana zao ny ataontsika. Mahereza raha havako sady zaho eto foana manohana anao. Tsy reritsony ianao manomboka izao. Misaotra rery kolo Dray, lova, fa manina izy ry kolo ny atonganareo. Oliva, ahoana izay ry miadana? Raha ny kolo sy lova moa efa ato fa ny antsika kosa maro oviny. Tena aleoloha ilamy ry miadana. Ianao koa zany zasy ny fianakaviako ane efa mba todina ihany koa ry live. Aza maika amin'izany ry aiza raha no iverinao fahita vola firy tapitrisa anaovana mary azitsika sady ianao miteny hoe tsy atao tsotsotra izany. Ka ianao kosa ndre zany tokony tsy nitory fitiavana tamiko mihitsy rehefa mbola tsy vonony. Fa aminao ve ny fitiavana ry miadana ohatrany donakafona analakely ka tonga tiany ambovonana. Vao miaraka androany dia ho atao mariazy rapitso. Ka efa 2 volana nirahana kosa ngetsika izay fa tsy hoe omaly sy rapitso Ka ampafirin'ny olona efa 4 taona izany ry miadana. Fa sao dia tsy tia kosa ry ianao ty ry liva. Tena tiako ry ianao ry miadana fa mba omeo fotoana kely iomanantsika Fa manina nefa raha mba terena ny ray aman-dreninao mbola tidany ray aman-dreny ke zany karakara ny mariazin-janany izany Aleo ry mba efa mahaleo tena tsara sady manana asa vao miroso amin'izany tsika sady inona koa no amelomako anao eo raha izao sika dia hiroso amin'izany sady hita ho azy eo kosa ry izany ry liva. Rehefa vonina ny roso ianao tsy maintsy misy lalana misokatra foana eo sady mbola veriko ihany manina raha terenina eninareo dia mba izy no mikarakara ny raharahantsika na koa
manao sy paipaika nareo fianakaviana satria nareo mantsy izao ny lehilahy. Naneniko miady ireo very miadana dia mbola ho sahiraniko amin'izany ihany fa melomana ny amenadara hoe efa manahirana azy. Ny fianakaviana indray samy manana ny tokantranony io, manahirana be le anery olona sady zavy ny anambady dia ny olona ny sahirany. Angamba tsy dia mahazo teny gasy any amin'izareo za. Dia mahita fialana foana kosa ianao ry Liva ka. Raha tena tia ahy ianao dia tsy maintsy mahita ny fomba rehetra hisotsika e. Dia apetraka amin'ny tompo re izy tiry miadana. Ianao koa dia izany mialana ilany. Ka inona ary ny tianao e? Ivaditsika dia hitangolalitra fotsiny ao an-trano ao. Za tsy anasa, ianao raty eo koa. Dia sanatria ve dia mbola ho velomin'ny reny koa indray? Fa tsy efa vita fianarana ary ve moa ianao e? Sa mbola misy firy taona eo? Herintaona sy tapany na roa taona eo sisy. Zay ve dia tsy andronao? Tahaka ireny olona tsy voniny ireny ny fahitako an'ny Liva. Sady izay tsy anasa. Fianarana io no mbola miandry kely vao vita. Ka fanampan'izay indray ny reniny tantarany amiko hoe sahirana. Ny rain'ny zareo raha teo tsy eo. Sady efa tsy nandraindraikitra tamin'izareo hatramin'izay ve no mbola antenaina indray. Izany hoe raha azoko tsara, mety hiandry vasoka fotsiny aho hiandry an'ny Liva. Tia hiandry azy herintaona, hiandry azy roa taona, mety ho 3 taona. Olona hafa indray no ampiakariny eo. Ry miadana. Tahaka ny tsy ampiadana koa ty fiarahana amin'ny Liva ty ka. Tsy hita izay hitongina. Aleo ihany izay tena azo antoka no hiantsapazana ry miadana fa sarotra anie ty fiainany ty e. Sa ve? Manahoana zato fanomanana ato zato rakizy a? Dadatono? Efa vonona izay ry dadatoa fa miandro ny fotoana sisa. Ay, tonga vasoa ny andro malaza ry kolo sy lova. Dia izao mba niafarako anareo e. Tazomy mandrakariva rakizy ny vahaindrena. Aza atao fiatsaram-belatsihy fotsiny ny voalisaloana rehefa manao mariazy. Tazomy ny fahadiovana. Be dia be manko amin'izao ny fanambadiana sesiky ny kibo fotsiny. Nefa tsy sitrapon'Andriamanitra velively izany a. Aza matahotra ianao ry dadatoa. Tsy misy adinoko velively ny hafatra sy ny fananarana rehetra nampitain'ny tamiko na dia tsy teo intsony azy dady. Izany indrindra, nahazo tovovavy endry nahazo an'ity zanakary ity ry dadatoa. Dia manantena koa fa tovolahy endry ilay maka ny zanakay a. Aza manary ry dadatoa. Lehilahy voniny any indraindraikitra ny ety e. Toy izany indrindra izao ry kolo ny raim-pianakaviana ilain'ny firenena. Ay ve tonga ty dadatonao e? Ie, sy indrindra izao ny ilaiko ry Liva. Fa ahoana izay ry dadato? Inona vaovao anao? Tsy izany aho fa mikasa hividy sarety amin'izao e. Dia sao dia mba misy azo sy hanampiana amin'ny arabola e. Mba miangatra ianao ry dadato a. Fa nga moa tsy efa hoe miasa e. Ka fizaran'asa na stage iny ry dadato ny atoko amin'izao e. Mbola tsy mandray karama akory. Ay ve? Eny e, izany hoe ihany fa tsy mba manana eritreritra ny eo amin'ny dadany se ve se? Dadako? Fa izy izao? Dia taiza izy tao anatin'izay fotoana ela be izay? Tsy te eo naminy any ny kely akory azy. Aza manao an'io ry se ry Liva. Manao folentika amin'ny rainy se ve se? Ka tsy rariny loatra ny nataony e.
Tadiavinao faly amindray ve ary dadatoa? Tsy miteny aho hoe faly aminy se fa na izany aza tsika ne tokony hamela heloka mandrakariva ry livy e. Tsy tsaroany singa le vavaka nampianarin'ny tompo iny e. Le hoe mamela ny heloka tahaka ny amelanay izay meloka taminay e. Zany hoe tsy mahazo famelan-kely tsika raha tsy mamela ny heloka ny hafa. Fa inona mihitsy ny tiany dadatoa atongavany? Manome rary ny angaran-dry be zany ianao, dia izay indray ny diso. Sarotra be zany ry dadatoa, ary miangavy anao dia mbola tsy mirehatra amin'ny fadezerako dia ndany ianao mandeha. Liva, sainao ihany ny sitrapon'Andriamanitra e. Aleo za mihitsy ny andeha rehefa tsy andeha ianao e. Oay, Mama Ravero. Togaga tohatra mahita angatra ty ianao. Ela tsy tanehanao e. Dia ataonao falolo zany ny manoloana anao ty. Za efa antitra ty raha tonga ty aminareo. Ka inona indray? Dia izao toy ihany koa hoe atao rarahany le zanakareo ary dia tsy nanasanay Endre Mama Ravero ho atao raraha mihitsy izy fa mbola ho avy ny fanasana e. Ka iandro roviny ty fanasana. Efa mijery daty re dia ho alefany ihany ny fanasana anao fa aza matahotra e. Izay nge na taitra tampoka nahitanao teo e. Fa iza zany na henonao an'le rarahan-janakay ho atao? Ny rindrina raha misy sofiny raha matotia. Ny sofinay anakorobe izao koa ahoana ny tsy hahenao an'izany? Sady efa tsy te hanasa mihitsy. Kialalova kely izao ny atao raraha dia tsy ho tenenina zany izay. Ngara hoe tsy hitantsony ny randribe dia tsy ho verin'izay zanakay iny. Esory eo anatin'ny sainao re zany Mama Ravero tsy andeha eritreritra n'izany mihitsy e. Zanakareo foana lova, zanakareo foana ihany koa liva. Zafikely moa zany e. Izay indrindra mantsy fa izao ny tena resahako anao. Ahoana izay Mama Ravero? Tonga ny randribe. Tonga izy? Tonga ty izy e. Zany ve? Efa hitanao mihitsy? Masoko roa izao no nahita. Dray, dia taiza foana hono izany? Izao vao mody malala mipotra sa rehefa lehibe ny zaza vao mody hoe tia araka izy? Tsy haiko aloha e. Mitady anao izy izany dia amboary ny programa dia mifakahitinareo. Miadana? Ahoana ty arivarivo ty? Tsy nanapoahita ianao? Tena tsy napoziko mihitsy aloha e. Misy vaovao teneniko anao re. Vaovao inona ary miadana? Ity re misy valopy kely omeko anao e. Valopy? Fa valopy inona ty? Aza mandefa saina lavitra rehefa tsy kodrazana iny, tsy solopena koa, tsy solombody kokoa na ropatsy. Fa inona? Tsodrano sa solon-dramboankazo? Zany tsy marary e? Miangavy anao raha mety indrindra. Aza sokafana mihitsy aloha. Fa rehefa tonga any trano ianao andrato hoe mazava dia izay ianao vao manokatra an'iny e. Zany? Ary tia manao surprise mihitsy anie ty olo tiako ty e. Fa izao ny vaovaoko ry miadana e. Inona ry liva? Efa somary hariva ihany mantsy ny andro. Sao dia misy manendaka aty Eny e. Ao fa ateriko ianao fa aza matahotra. Fa izao le vaovao. Nahita asa ihany anie za e. Voaraisoma tsara. Efa confirme tanteraka. Ay, tsara kosa re izany ry liva. Teraina ny tompo e. Ny valy ihany ny vavaka nataontsika. Tena misivora ala resa vao tonga ty an-trano.
Reraka mihitsy azy zany. Tsy maintsy naterina koa aloha miadana e. Raha misy manendaka eo ilay zanak'olona, zay vao tena lozako. Ary aloha jerena ilay valopony menino hoe mba inona loatra reny ao anatin'izy iny e. Tsy navela ny sokafana raha tsy efa aty an-trano. Sa tsapany loatra ny fahasahiranako dia mba nanolotra vola ho fanampiana izy. Aloha sokafana e. Aiza moa izy teo no nataoko? Ity e. Oay, lanitro fa tsy invitation ana mariage ve ty? Dia aniza nefa? Hoe ho jereko zay ary toa sary miadana miaraka amin'ny tovolahy ty. Io mihitsy jereny anarany raha olosoa miadana. Fa tena hoana loatra rery miadana. Ary roviny izany amin'ny herin'ny androany eny edy daty ty e. Tsy hay rery Andriamanitra fa lozinina ary ty e. Sa efa mba hoe nahita asa dia afaka iroso amin'izay zay. Sao nefa ty efa lasa n'olo-kafa izy. Indrisy ro miadana. Sao ve nanaovanao ny fitiavako anao e? Sao dia tsy rariny. Ary andraso hoe misy taratasy kely miaraka aminy kay ty. Aleo sokafana dia vakiana. Tena soratana miadana mihitsy ty. Inona hono zato vakiny? Any ianao ry liva. Eto ampamakiana n'izao taratasy izao. Tsapako loatra ny fitiavanao saingy tsy ahafaha mitrotra fa mampiaya. Ianao mantsy ela fidola sao tara nefa ny tanako maika noratantara. Ka mba tsofi rano raha hifindra lazy. Hevitra drafitra tsy misy tasy. Ianao miala ilany tsy manam-bola. Tsy ho tsinoko angamba fa izaho te hidola. Anorina ho avy efa matotra tsara. Ankonana vanina tsara fiavara. Aleo andefa ianao to tsy vonina. Na ty ianao dia aleo re mionina. Zay tony kalikely izay no soratako anao rery liva. Tsy anjarany itsika. Na ianao na ny reninao lazainao sahirana foana. Ianao raha teo hoe ianao mbola tsy vita fianarana, tsy hanasa ihany koa, dia veloma ianao ry ka mboty velon-dray. Veloma ianao fa tsy anjarana itsika e. Veloma ry liva. Aza raha analahelo. Miadana. Miadana. Dia sahanao ve? Dia ny tsy fananako ve no nanariana ho ohatr'izao e? Eny e. Efa izay angamba ny lahatra. Manaiky ana dia mafy aza. Odio. Zary zany. Ary ohatrany efa feo fahenoko. Mandroso. Da vola. Randribe. Fa hoy zao. Zary
izy Menada. Io ndray nareo tonga izy hipetraka aty amintsika. Tapidalaka leona izy hiverina ody. Mamela azy. Efa namela azy amantsy. Ianareo ve zandry liva sy lova? Maninona tsara ve ry neny? Maninona tsara? Zany lazaiko anareo Menada zany. Io ndray nareo hiverina ody hono izy. Mifono anareo rakizy naditra ny dadanareo. Namila anareo hatramin'izay. Amin'izao kosa hibebaka rakizy mba raiso mamela amin'ny fahadisoako tsy takitsoina izy ale. Ianareo davy izany fiangaviana izany. Mamela azy. Tsy ho veriny izay tsy ho rainareo foana io Rista. Andray, efa tombotra dia tombotra ndrarako vao mody mipoitra ianao ry dada. Hatramin'izay tsy hita izay nataonao. Sao ianao vao tonga aninona? Anakorotana? Tsy mila anao intsony izay efa milama amin'ny fiainanay. Lova, aza manao an'izany ianao Ny avy jerena. Mangina aloha ianao ry neny Ay ty le rangam-pandositra ty tsy malala ny atao iny. Efa ela ny andrasako anao Aro fanokafam-bavony dia iny aloha ny totoandry tatazo. Okasery liva ny dadany siany iny ety. Liva, fa ino dia ataonao Vitanao ve mikasy tanàna andrainao? Rainao niteraka anao amin'io? Tsy te alalan'izany ahy Ary raha mbola tsy ampy anao ny totoandry dia ino koa ny dakabe ary lasa avy hatrany mandeha. Liva miafaty avy ny matavinao avy lao izy. Aza manao an'izao lary liva. Tsy tonga dia dia tany ala raty za rainy lahy. Ay mbola mahay vava ihany. Ho hitanao kely fa hotsondromoko amin'ity ianao. Oay, Liva, fa ataonao iny ny antsiny? Apetrao! Aza tazotazomy mary lova. Misaksa ianao. Liva, tena fona. Apetrao iny antsinao iny. Apetrao ino Mialy ianao ry neny tsy mety zao ataonao zao. Za niteraka ny lahy. Tsy ary lahy raty za azo ny lahy zany. Ino ianao tatazo? Variny lahy ihany iny voajatoko lahy tamin'ny antso teo Dray Neny voajatoko ny antso ny kibonao. Neny tsy fananiko iny fa lerandribe io saka ho asiko an'iny. Neny mifaza ho any. Andriamanitra, fonjara ty rainiko ty. Neny andao aloha ry Liva hoentina any amin'ny hopitaly andao aingana. Mahaiza mifamelinareo Menada. Mahaiza mifamela rainareo. Zany mifamela eloka. Dia mifampifafa. Sandry sanako Sandry Liva sy lova. Na raha tsika teo ary indray miseho nampitondraina lohateny hoe dadanareo fony iny.